Fanomeravantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray raha avako a nahatratra ity andro faharoa amin'ny voaloana aprily ity hivavaka isika. Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao a midera sy mankalaza manome voninahitra anao zay noho ny fahatsaranao, noho ny fitiavanao, noho ny famondramponao izay mamangy anay isan'andro ka maneho ny voninahitrao sy ny famirapiratany herinao aminay tsiraray avy. Amin'ity an'ity ary tompo dia nisaotra sy nidera nilaza ny voninahitra no atolotray anao indray, ary raiso ny fisaorantsara izay atolotray anao, fa manatre kosa ianao anay a amin'ny alalan'izao fiombonanay mandre ny teninao izao, ka ny teninao ane ho teny fiainana ho anay tsiraray avy amin'ity andro anio ity sy amin'ny hoavinay rehetra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony teny no anaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity a, arak'izay hitantsika amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko faha 112 ny andininy faharoa hatramin'ny andininy fahafito. Vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: areo ka ho fantatrao anio fa izao tsy miteny amin'ny zanakareo izay tsy nahalala na nahita ny famaizan'i Jehovah Andriamanitrao sy ny fahalebiazany sy ny tanany mahery sy ny sandriny nahintsa sy ny famantarany sy ny asany izay nataony tany Egipta tamin'ny Farao mpanjakan'i Egipta sy ny tany rehetra, sy izay nataony tamin'ny miaramilan'ny Egiptianina sy ny sovaliny ary ny kalesiny, dia ny nanasaforany azy tao amin'ny ranomasina mena raha nanenjika anareo izy dia voaringan'i Jehovah mandraka androany, ary izay nataony taminareo tany anefitra hatramin'ny nahatongavanareo teto amin'ity tany ity, ary izay nataony tamin'ny Datana sy Abirama zanak' Eliaba zanak' Robena teo amin'ny Israely rehetra, dia ilay nisokafany tany sy nitelemany azy mba amin'ny ankohonany sy ny lainy ary ny zava-mananaina izay nomba azy, fa ny masonareo efa nahita ny asa lehibe rehetra izay nataon'i Jehovah. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitombona ao aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Antitranterina mandrakariva ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie ny fanomezan'i Jehovah Andriamanitra ny lalàna, ny didy, ny fitsipika, indrindra ny lalàna momba ny fitiavana amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ny fitiavana momba any Jehovah Andriamanitra, ary zany raha teo no maizy azy ny bokin'ny Deutéronomie dia ny fananitranterana ireo lalàna izay efa voalaza, na ny filazana hoe famerenana fanondroany izay efa voalaza, famerenana ireo efa voalaza ny lalàna sy ny fitsipika ary ny didy. Dia indro averimberin'ny Mosesy matetika ny filazana ny lalàna sy ny didy momba ny fitiavana an Jehovah Andriamanitra. Izany fitiavana momba an Jehovah Andriamanitra izany no zary lasa lalàna fototra na lalàna ankapobeny iorenan'ny didy hafa rehetra sy ireo antsipirian-dalàna samy hafa rehetra. Ary dia mahagaga antsika mihitsy aza, mahagaga kely ahy mihitsy a, ny nanajanonana ny andininy voalohany tsy ao anatin'ny mofinaina izay nivakiana amintsika tamin'ity andro androany ity, dia ny manao hoe: ary tiavan'i Jehovah Andriamanitrao ka tandremo mandrakariva izay asainy ho tandremana, dia ny lalàny sy ny fitsipiny ary ny didiny. Izany ry havana no azo heverana fa ivo iorenan'ny andininy rehetra ao aoriana. Afaka miteny sy manome baiko ary izao tenin'Andriamanitra izao manao hoe: tiavo ny tompo Andriamanitrao. Tiavo ny tompo Andriamanitrao satria
nanao asa lehibe izy. Tiavo ny tompo Andriamanitra ao satria nanao asa lehibe izy. Mazava ny ambaran'ny 2 dia miteny manao hoe aoka ho fantatrao anio fa izao tsy miteny amin'ny zanakao izay tsy nalalana nahita ny famaizan'ny Jehovandriamanitra ao sy ny fahalebiazany sy ny tanany mahery sy ny sandriny nahindra sy ny famantarany sy ny asany izay nataony tany Egipta. Asesin'ny Mosesy tantaraina ireo asan'Andriamanitra lehibe izay nitantanan'i Jehovandriamanitra ny zanak'Israely hatrany amin'ny tany Egipta ka hatrany amin'ny tany Kanana. Tany Egipta dia fantatsika tsara fa nisy ny famaizan'Andriamanitra ny Egyptianina tamin'ny alalan'ireo lozafolo, kanefa ny zanak'Israely kosa dia ravotan'Andriamanitra tsy voakasika izany. Amin'ny tany efitra dia hitatsika tsara ny tantanan'Andriamanitra ireo vahoaka Israely ireo tany amin'ny tany efitra nandritra ny 7 taona ka namezany azy ireo ny haniko hohanina sy ny rano sotroina, ka ny kapany dia tsy lany, ny fitafiany dia tsy rovotra noho ny fomban'Andriamanitra azy. Ary alohan'ny natongavany tany amin'ny tany efitra ary dia hitatsika tsara ny namaizan'i Jehovandriamanitra ny miaramilan'ny Farao raha mbola nikasa hanenjika ihany izy ka safotra tao anatin'ny ranomasina mena fa ny zanak'Israely kosa nandiha tany maina. Ary tateoriana rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia mbola hitatsika ny fomban'Andriamanitra azy ireo fa tena nahita faisana avokoa ireo rehetra ny anakendrina nohatra ny vahoaka an'Andriamanitra dia zary nahita loza tsy mbola nisy toy izany izay ny anakendry nikitika ny vahoaka an'Andriamanitra. Fomban'Andriamanitra hatrizay ry havako ny mampahatsiaro ho an'ny olona, mampahatsiaro ho an'ny vahoaka ny asany lehibe izay efa nataon'izy Andriamanitra teo anivon'ny vahoakany. Ary izany fampahatsiarovany izany no hitatsika taratreto. Izany fampahatsiarovany izany no nataon'i Jesosy Kristy koa fa izay. Ary notohizany ireo mpianatra taty aoriana rehefa nanao asa mahagaga, ireo mpianatra dia mampahatsiaro foana ny asa lehibe nataon'i Jesosy Kristy. Tadidinareo izy iny Jesosy Kristy izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana ino nanaovanay izao asa lehibe izao. Ry havako malala, izany mahatonga ny mpanao salamo anao fiderana tsy ankitsahatra ka mideran'i Jehova, manao hoe mideran'i Jehova mentsony anara, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Salamo 5:1 ny 2 ny ahitantsika izany. Asa lehibe maro sarotra ho tany saina ary tsy ho voatanisa rahateo no nataon'Andriamanitra ry havako teo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, teo amin'izay mpanaradia an'Andriamanitra, teo amin'ny olombelona manontolo sy ny olombelona rehetra mihitsy azy. Mety tsy ho voatanisantsika na oviana na oviana ny asa lehibe izay nataon'Andriamanitra teo amintsika. Arak'izany mendrika ny ho tiavintsika ny tompo, mendrika ny ho tiavina ny tompo Andriamanitra, lay tompony na dia ny tombon'androm-pahavelomana izay omeny tompo antsika fotsiny azy dia ampy hitiavantsika azy. Maika moa fa ny famonjeny lehibe izay nataony ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ry havako malala, aza mini mikipy na aza mini manakipy ny maso ka tsy mijery, tsy mahatazana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra lehibe izay efa nataony teo amin'ny fiainanao. Efa niasa teto amin'izao tontolo izao Andriamanitra, efa nanao zava-mahagaga maro teto amin'izao tontolo izao Andriamanitra, efa nanao asa maro teo amin'ny fiainanao koa aza Andriamanitra. Ary mihoatra noho ireny rehetra ireny, tsarovy fa efa namonjy anao Andriamanitra, efa nandatsaka ny rano ho anao Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, ilay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ho dintsika tsy hita ve ny famonjena izay nataon'ny tompo ho an'ny fiainanao? Dia ho dintsika tsy hita ve ilay raso sarobidy izay nalatsany
ho famonjenantsika dia ho diantsika tsy hita ve ny fahasoavana tobany eo amin'ny fiainanao isan'andro fa mahagaga ry havako mahagaga dia misy karazan'olona tsy mahita afa-tsy ny zavatra ratsy mandalo sy mielona eo amin'ny fiainana eny misy kajin'olona tsy mahay afa-tsy ny manao fanomezantsiny an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ka miteny manao hoe nahoana re zahay no dia hiarana-retina sy zohiny loza maro samihafa amin'ity zao tontolo zao ty nahoana ny dia hiaran'izao valana-retina zao ny firenenay nahoana ny dia natao nahita fahoriana lava toy izao zay nahoana ny dia miletika mandrakariva ao anaty fahantrana lalina ny fiainanay toa tsy mba mahisy masoandro miratra ho anay mihitsy hany ka mametsiny an'Andriamanitra aza donoina ry havako aza alay-panahy isika ndra ho anao ny zanak'Israely fahizay fa isika izao ny zanak'Israely vaovao ny zanak'Israely fahizay dia tsy nahita afa-tsy ny hanohanina zay nisy teo amin'ny fiainany fa nanadino ny fitondran'Andriamanitra azy hatrany amin'ny tany Egipta ka hatrany amin'ny tany Kanana isika izao koa sao zanak'Israely vaovao hanadino ny famonjena nataony atsika teo amin'ny hazo fijaliana ka tsy hiteny afa-tsy ny fisedrana sy ny fizaham-toetra izay mandalo eo amin'ny fiainantsika tsarovy efa pon'ny Kanana vaovao ianao zao mendrika amin'ny famonjena efa olombonjena rahateo ka hiaina mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra koa tiava ny tompo Andriamanitra ao tiava ny tompo Andriamanitra ao fa efa nanao asa lehibe izy fa ny zavatra hitantsika amin'ity soratra masiny ity koa ry havana dia miteny manao hoe tiava ny tompo Andriamanitra ao ka ambarao amin'ny hafa zany tiava ny tompo Andriamanitra ao ka ambarao amin'ny hafa izany rehefa mandinika ity mofonainantsika ity isika dia mahita araka ny ambarany andininy voalohany fa niteny tamin'ireo zokiolona rehefa nahazo taona i Mosesy hoy ny voalaza aoko ho fantatra ho an'io fa izao tsy miteny amin'ny zanakareo izay tsy malala nahita ny famaizan'i Jehovah Andriamanitra reo zany hoe Andriamanitra dia niteny mivantana tamin'ireo izay sokajin'olona nahita ny asa lehibe ireo tsy notantaraina ireo tsy nandre honohono fa ireo nahita ny asa lehibe mivantana no voalaza eto ireo izay tanora ankehitriny dia tsy mba nandalo tany Egipta ka nisy apahany tsy hitany tamin'ny fitondran'Andriamanitra tsarovy fa ireo izay efa mihoatra ny 7 taona araka izany no voaresaka eto raha heverina fa 7 taona ny vezivezena tany anefitra ireo izay efa nandalo ny 7 taona tany anefitra no voaresaka eto amin'ity tantara ity izay midika fa efa nandalo ny tany efitra ny tany izay heverina fa fisedrana sy fizahan-toetra midika zany fa ireo efa nandalo sedra sy fakapanahy no ampitaina zao afatra zao koa ireo zokiolona zay efa nandalo sedra sy fakapanahy kanefa nahita ny asa lehibe nataon'Andriamanitra ireo no taomina mba hanambara izany fitiavan'Andriamanitra zany amin'ny hafa koa ireo zokiolona ireo no haneho ny fanarahan'ny didy sy ny lalàna ka ho tian'i Jehovah Andriamanitra ka ampity zany amin'ireo taranaka any aoriana rehetra manana didy zany ny ray sy ny reny ny ray aman-dreny ny zoky am-panahy ireo zokiolona ireo elany etezana sy ny maro samihafa hanao fanilo miampita izany fitiavan'Andriamanitra izany rehefa mamaky ny bokin'ny Deutéronomie tsika dia mahita fa zary lasa lalàna fototra na fanekemponona Israelita mihitsy ny Deutéronomie toko 9 ny 14 hatramin'ny 15 izay milaza manao hoe mihainory Israely Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra ary oka ho aomponao zao teny andiko anao anio izao dia ampianary tsara ny zanakao zany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana
na mandry na mifo ary fehezy ho famantarana eo amin'ny tananao ireny, ary eo ka ho fefampahatsiarovana eo ambonin'ny andronao, ary soraty eo amin'ny tolam-baravaranao ny tolam-baravaran'ny tranonao sy eo am-bavahadinao. Ireo rehetra izay nandalo ny tany efitra dia manana ny didy hampita izany fitiavan'i Jehovah Andriamanitra izany amin'ny zanaka, ny zafy, ny taranaka any aoriana. Tsy nandeha ho azy anie ry havako malala ny finoana izay nanana ny Timoty ka nahafahany mitondra fiangonana tany Korinto, tany Efesosy, na dia mbola tanora ary izy, satria izy dia efa nampianarin'ny reniny sy ny renibeny ny soratra masina hatramin'ny fony mbola voazaza. Fa mampieritreritra ry havako malala ny zavatra misy iainantsika miainga amin'ity soratra masina ity. Tena anjaran'ny ray aman-dreny arak'izany no mampita amin'ny taranaka any aoriana ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny soratra masina. Za dia mahafantatra ry havako, za dia mahafantatra ray aman-dreny vitsivitsy izay ny zanany no nampianatra azy hivavaka. Tsy ratsy ho azy akory izany, fa raha ny marina dia tena tokony hadidin'ny ray aman-dreny no ampita izany fitiavan'Andriamanitra izany amin'ny taranaka aoriana. Izany raha teo mantsy ny fanekena izay nataon'ny ray aman-dreny rehefa nanao batisa ny zanany izy, dia miteny manao hoe vonona hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka, ary anao izay ampiditra azy ho mpianatra sekolalahady izay. Anjaran'ny ray aman-dreny mitarika ny ankohonana ray manontolo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ho amin'ny fitiavana an'i Kristy, ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Adidiny izay nahita ny asan'Andriamanitra lehibe ny mizary zany ho amin'ny hafa. Raha ireo izay mihoatra ny 7 taona ohatra ny voalaza atao amin'ny bokin'ny Deutéronomie fa nahita ny asan'Andriamanitra lehibe, amin'izao androntsika ankehitriny izao zany dia azo eritreretina manao hoe izay nandika ny 7 andro vanim-potoanan'ny karemy fiomanana ao amin'ny Pasika dia afaka mampita ny fahasoavana amin'ny olona any aoriana rehetra. Nahoana ny tsy ho afaka hampita ny fitiavan'Andriamanitra izay rehetra efa avy nandalo ny dingan'ny fandinihan-tena tao anatin'ity karemy ity? Arak'izany, izay rehetra avy nandalo ny karemy miomana ao amin'ny fankalazana ny Pasika dia manana didy hijoro vavolombelona Jesosy Kristy Tompo, ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, ho vavolombelona afaka hanambara fa velona i Jesosy, resy ny fasana, resy ny fahafatesana, resy ny ratsy rehetra, eny resy na dia Satana azy. Feno ry havako malala, asehoy amin'ny fampitanao ny vaovao mahafaly amin'ny namanao ny fitiavanao amin'ny Jehovah Andriamanitra. Asehoy amin'ny alalan'ny fampitanao ny vaovao mahafaly amin'ny namanao ny fitiavanao amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ambarao fa tsara izy, miasa izy, lehibe izy, mpandresy izy, nanao asa lehibe tsara maro izy, ary rehefa nanao asa teo amin'ny fiainanao dia ambarao amin'ny hafa izany dia ho ataon'ny Tompo ho mpandresy tahaka azy ianao. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika kosa ny fitiavana an'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, misaotra anao izay ny amin'izany teninao mampita ny fitiavanao lehibe, fitiavanao Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay, ary mahatonga anay hanapa-kevitra koa ankehitriny, vonona hanolotra ny fonay, ny sainay, ny fananay ho amin'ny fitiavana anao Andriamanitra. Andreto ary amin'ity anio ity, tsapanay, heninay, hitanay, ireo fahasoavan-dehibe efa nataonao teo amin'ny fiainanay, indrindra ny nanoloranao an' Jesosy Kristy zanakao ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ho mpamonjy anay. Vonona izay Tompo hanambara ny asanao amin'ny vazatany rehetra eny tontolo eny. Vonona izay haneho ny fahatsaranao Andriamanitra amin'ny sehatra sy ny toerana rehetra misy anay. Dia ianao Jesosy no angatahanay sy irinay hamangy sy onona hiaraka amin'ny ankohonana kristianina rehetra
ary iay mivavaka indrindra ho an'ireo izay rehetra nona sy mangetaeta ny fahamarinana aho. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nanaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen.